Tumpo ile nahari izao tuntulu izao Sudan si fandia palema na ane wani ile yirakan si irofia na kavien ari ironia radia tam ni reet ari ni panaraka azi ireu atani amni andu faran fali magabanoni tenanai atu anatni fandaragana fanazavana نفنونا إسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فدي بلمنا في داننا أني وامنرب سي اندفوني الله آري أني أصابا غي نمنا أجين أنقطك ني فغفارني فولنا رمضاني أتيك أنقطك أمني فغفارني فولنا رمضاني أتيك قمنان صلى الله عليه وسلم تيا ريفا تونغا نفتونا لي بيتاك زو مانيلي فوفويس إيوانيفني إيرو نياردية تامن كميلازا أمني إزغيو أتاكم شهر رمضان تونغا أمني غيو نفولنا رمضان ينوتين إذا أيلن بمنان صلى الله عليه وسلم إيوانيفني إيرو إذا نردي التامن تونغم نرويس نفولنا رمضان شهر مبارك فولنا إذا فين فصابا فولنا إذا فين فصابا فرض الله عليكم صياما nudidini Allah iyanareu ni angatantera kafifieza mbava au anatin iyuvulana yu tuftah fihi abwabu as-sama misukata au anatin iyuvulana yu ireu varavaran land wa tughlaq fihi abwabu al-jahim ari migada au anatin iyuvulana yu iro varavarani afbe arbolanten pamnan vo fatta awanatni yuvulana yu iro devul luap tark anam favorisen arian kuwa ani amni agatien awanatni yuvulana yu mis alla anakray ni fan pona izena taw awanatni yuwalla yu tsara mi wotan fanpon izena taw tangatin arivulna izetmisi aniyo allayu ka ize vorar amni tsara amni izan dia tena voara armolan ten pamnan sallallahu alayhi wa sallam idha jaa ramadan rifatunga ni vulana ramadan rifatunga ni vulana ramadan dia misukat ero varavaran paradis armi gada ero varavaran mod ari vo fatta ero shaitan kafasambara na libe wanao rinama na pin tatan izan vula na ramadani izanirin maru ankuwa tau izanirin maru tamni ero namanao fiana ka vienganao ba utatan izan vula na ramadan fa chivo surata wazreu izan fan fafatesana no efa tunga taluani vula na ramadan tamnizreu akedin eni ampasa na zalu matur yanauratio mayen amnivovo andu amanal amandrivu ni ulla tatan fafatesa ambuni titaniti amni izoftona iresati ka izo tumpo Allah amni ftiavana nao amni fasafana libe numene nao bola na peta kan vel ambuni titaniti anawa kiten ewana ten atika ankatka amni fidirana amni izan vulana ramadan mangataka amni Allah an meno tumbunandu iyen utatan izan vulana ramadan ara an meno faitin arfa salaman avita iro adid
ao anatiny izany volana Ramadan. Ry namako tiako, anareo avako tsy foiko, ao anatiny io volana Ramadan io no anatanterantsika iray amin'ny fototra lehibe indrindra iorenan'ny finoana al-Islam. Ile baiko avy amin'ny tompony zao tontolo zao Allahu Jalla wa Ala ho antsika rehetra amin'ny teniny manao hoe ya ayyuhalladhina amanu, atongilagnany sofina ralarana bava fa Allah dia mikaiky anao. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ori anarupin oy anaro izay nino Allah ary nino ileirakany Allah ary nanety tena amin'ny fanatanterana ny lalàna izay nadotsony Allah. Kutiba ay forida, nodidina aminareo ny fifehezana tahaka nandidiana an'izany tamin'ny ero talohanareo amin'ny izay anareo anana fatahora. Nodidiny Allah aminao ny fifehezana tahaka nandidiany an'izany tamin'ny ero talohanao, tahaka nandidiany izany tamin'ny ero talohanao, amin'ny izay anana fatahorana ipetraka amponao amin'ny tomponao Allah Azza wa Jalla ianao, ka itsangana amin'ny ero izay nobekoiny, hanatanteraka izay nodidiny ary iataka ero izay norarana. Ary namafisiny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam amin'ny hadithi izay ndesina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma fa izy dia ny vola nahareny ileirakany Allah ny tena na hoe bunya al-islamu ala khamsin, miorna ny Islam amin'ny fototra anankidimy: shahadati an la ilaha illa Allah, ny fitenenana sy fitsanganana vavolombelona ary fanekena fa tsy misy tompo mendrika ho tompoina marina afa-tsy Allah. Shahada an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah, ari Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dia irakani Allah. Wa iqami as-salat, ary fananganana as-salat, wa ita'i az-zakat, ary famoahana ampahan amfananana, ary wa sawmu Ramadan, ary ny fifehezana amin'ny volana Ramadan, wal hajj, ary ny finifivainina masina dia ny hajj. Mazava araka io fanambarana io fa ny fifehezana tanterana amin'ny volana Ramadan iray amin'ny fototra ary andrina lehibe izay ankingan'ny finoana al-Islam, izay ampatsahivoko anao ary ampatsahivoko ny vatatenako amin'ny izany didy lehibe izay tsy maintsy tanterahany tsirairay mandritra ny ity volana Ramadan. Ka ho anao ripino izay tratrany ity volana Ramadan ity, anao ilay manan-tsaina ary koa feno taona, antanana fa tsy amin'ny voyage, salama vatagna fa tsy marary, ary afaka mizaka izany mosary, madio amin'ny ero sakasakana fantaro fa tsy maintsy aminao ny magnatanteraka fifehezana Ramadan mandritra ny ero atoandro ny volana Ramadan. Anao pino, anao feno taona, anao manan-tsaina, anao salama fa tsy marary, antanana fa tsy amin'ny voyage, ary mazaka izany mosary fa tsy hoe ero antitra izay efa tsy mazaka ny mosary, ary madio amin'ny ero sakasakana izay tsy hafana ife, anao tsy maintsy aminao ny magnatanteraka fifehezana mandritra ny ero atoandro ny volana Ramadan. Allah izay mivola faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu, izay tratrany volana Ramadan aminareo izy salama ary antanana, oka izy ife, ka anao rala, anao ranabavy tratrany volana Ramadan amin'ny fahasalamana, amin'ny fahasalamana, ary ihany koa amin'ny vatana afaka izaka izany fifehezana izany, dia tsy maintsy aminao ny mamaly io didy avy amin'ny Allah ka magnatanteraka ny fifehezana mandritra ny ero atoandro ny volana Ramadan. Ary
wani iro izay anatin ka manukana tahaka ny hoe marary amin'ny iro karazana aretina moa dia mizara roa. Aretina dia mizara roa. Misy aretina mbola ho sitrana mbala azahoana fahasitranana rapitso, fa misy ro karazana aretina izay efa tsy antenena ny fahasitranana azo avy aminy. Ny aretina izay efa tsy antenena ny fahasitranana azo avy aminy dia tsy hafana ifeno izany le aretina, dia magnatanteraka fampinanana ho an'ireo izay tsy manan-katao mahatra anankiray amin'ny fifehezana anankiray. Mahatra anankiray amin'ny fifehezana anankiray osolo no Ramadan, satria tsy afaka mizaka ny mosary izy amin'ny alalan'ny aretina izay manjo azy, izay tsy azahoana fahasitranana mandrakizay. Ho an'ny ireo izay kosa izay marary fa antenena ny azoany fahasalamana rapitso, aretina io dia mizara telo. Olona anankiray marary, izy mbala ho janga rapitso, aretina io mizara telo aminazy. Na maivagna aminazy, tsy mavesatra, zany hoe tsy mavesatra aminazy ny mife na izy marary, ary tsy mampidoza aminazy, tsy maintsy amin'izany marary ny mife. Olona marary tsy mavesatra aminazy ny fifehezana, ary tsy mampidoza aminazy ny tsy hinanany fanafody mandritra ny izy marary, tsy maintsy amin'izany marary izany ny mife. Zay le voalohany. Raha ohatra kosa ny olona anankiray, raha ohatra kosa ny olona anankiray marary, mavesatra aminazy ny fifehezana, mavesatra aminazy ny fifehezana, fa tsy ampidoza aminazy ny tsy hinanany fanafody, dia tsy tsara amin'ny izany olona mife. Mavesatra aminazy le fifehezana izy marary, fa raha ohatra tsy mihina fanafody, tsy mampiditra loza aminazy, dia tsy tsara amin'ny izany olona izany ny mife noho le vesatra izay tonga aminazy. Iny le karazany faharoa amin'olona marary. Fa ny fahatelo kosa dia ireo izay mampidoza amin'izy ireo ny fifehezana mandritra ny izy ireo marary noho ny aretina mitaky ireo karazan-javatra maro samihafa izay manapaka ny fifehezana amin'ny sérum, amin'ny fampidirana ra amin'ny vatana sy ny sisa, dia voarara amin'ny ilay marary izany magnatanteraka fifehezana, satria manjary mamono tena izy rehefa mife eo anatreny izy anatin'ny aretina izay tsy maintsy ilana ireo karazana intervention na fanafody maro samihafa. Ho anao ireo olona izay agnatin'ny voyage kosa, voyage fanompoa na voyage izay azo atao amin'ny ireo karazana fitadiavana na asa maro samihafa, dia izany voyage izany olona agnatin'ny voyage izany dia eo amin'ny ka anankitelo ihany koa mety ka izay misy any ilay mpandeha na ilay mpanao voyage. Voalohany, ilay mpandeha voyage noho ny asavan'ny tompo Allah dia amin'ny famaivagna tanteraka, tahaka ny fandehanana amin'ny avion, amin'ny tomobily milamina tsara na ny lalana milamina tsara, dia maivana amin'ny ilay olona noho ny famaivagna amin'ny asavan'ny Allah, dia tsara amin'ny izany olona izany, ary oka ilay mpandeha voyage izany ife mandritra le voyage nazy. Fa raha ohatra kosa mitovitovy amin'ny famaivagna sy ny vesatra, izany hoe mazaka ihany izy mife fa sahirakira, noho ny mety izy mandoandoa lava, malemilemy reraka satria voyage, dia izany olona izany tsara aminazy ny mama, satria manjary mampiditra azy agnatin'ny problème ilay fifehezana. Fa ho an'olona kosa izay mandeha voyage dia malemy karamofo, mandoa avy aty an-tanàna atrany amin'ny toerana izay alena, izany olona izany noho izany vesatra fa sahiranana ary aretina maro samihafa ary arerana tsy voatanisa izay manjo azy, izany olona izany voarara aminazy ny magnatanteraka ny fifehezana. Ka fantaro anao ilay mpandeha ny ka izay misy anao, ary tadio fa io didy avelanao izy androany noho ny anao agnatin'ny voyage, satria tompo Allah nanomenao alalagna ama aloha zao, fa tadio fa izy io dia trosa tsy mety efaina ihany koa rapitso. Ka raha maivana dia ataovy
fa raha ohatra kosa mavesatra dia avelao, raha ohatra moa tena mandoza mihitsy dia voarara aminao mihitsy ny magnatanteraka ny fifehezana. Ho an'ny ero ankizitsika amin'ny ero zanaka amin'ny ero zafy mazava loatra tsy didina ary zareo raha mbala tsy feno taona amin'ny fanaovana ny fifehezana, fa kosa raha ohatra fa mazaka mosary dia tezena ary ampirisina amin'ny izany fifehezana ero zanakatsika. Ary tadideo fa ny zaza feno taona raha ohatra misy volona fagnieva magniry agnelangelam-batany na ivoan'ny tsironena ho an'ny vehivavy miampy amin'ny fahatongavan'ny fadimbolana, raha tsy miseho izany famantarana rehetra ho an'ny zazalahy sy ho an'ny zazavavy feno 25 taona dia feno taona izy. Feno taona midika fa tsy maintsy aminy magnatanteraka ireo fanompoana izay nodidiny Tompo Allahu Jalla wa Ala, ka arao ny fivoarany zanakao amin'ny ero zazalahy ary amin'ny ero zazavavy, fa izany tsy miankina amin'ny taona manokana fa miseho izany ary indraindray malakilaky, ary izany dia samino tsy mitovy ny olona arakaraka ny toe-batana, arakaraka ny tanàna sy ny sisa. Ka arao ny fivoarany zanakao, tsono mietrehitra azy mbola kely nefa izy amin'ny lalàna efa feno taona, tsy maintsy ny magnatanteraka amin'ny ero fifehezana fa ary ny sala amin'ny ilay zanakao. Ho an'ny ero antitra kosa, ho an'ny ero antitra kosa, ny antitra izay efa tsy mazaka ny mosary, efa tsy mazaka ny mosary fa mbola manana saina, matotra saina ary manana tadidy tsara, izy ireo manolo ihany koa ny fifehezana izy ireo amin'ny fampinanana ny mahantra anankiray ho solon'ny Ramadan izy ireo anankiray. Fa ireo antitra amin'ny antida, amin'ny antibava, ireo izay fa tsy manana tadidy, fa tsy mahazondraha kosa, efa tsy misy fanompoana amin'izy ireo, tsy misy salat, tsy misy ny fifehezana ary tsy efaina akory ny fifehezana izay avelany izy ireo. Iny ka ho an'ny ero izay antitra amin'ny izao volana Ramadany izao. Manaraka kosa ho an'ny ero izay anatin'ny fadimbolana amin'ny ero vehivavy na mandeha raha aorian'ny fiterana amin'izany vesatra ny fadimbolana, amin'izany vesatra fandehanany raha aorian'ny fiterana izany, dia tsy azon'izy ireo atao ekiny mifehy mandritra ny izany fotoanany fadimbolana noho ny le reraka amin'ny izany ka Tompo Allah be indrafo amin'ny izy ireo, tsy natambatra amin'izy ireo ny vesatra roa. Avela aloha ny fifehezana, efaina izany amin'ny andro manaraka mandritrany le fotoanany fadimbolana, ka na dia fotoana kely efa alohany amin'ny famahana ny atongavan'ny fadimbolana dia efa manapaka ny fifehezana izany ary manisa iray manomboka eo anao amin'ny trosany fifehezanao. Fa ary raha ohatra kosa ary tampotra matinaly ny fadimbolanao ka ianao mbola tsy niseky, afaka miditra amin'ilay fifehezana na dia tsy mbola niseky aza ianao. Manoloana ireo vehivavy izay bevoka ary koa mampinono amin'ny izao volana Ramadany izao. Ori vehivavy izay mampinono ary koa bevoka mandritra ny izao volana Ramadany izao, mifeheza ianao, mifeheza ianao. Raha ohatra zakanao izany fifehezana izany, raha ohatra kosa mavesatra aminao le fifehezana, na mavesatra amin'ny zanakao ny fifehezanao, na ihany koa mavesatra aminareo mianaka ny fifehezanao, zay vo azonao atao ny magnambela fifehezana aloha amin'izao volana Ramadany izao, ary magnefa izany amin'ny andro manaraka, ary magnefa izany amin'ny andro manaraka. Ka anao mafantatra ny toe-batanao ary maka conseil amin'ny ireo doktera izay magnaramaso ny toe-batanao, ireo azay azo antoka momba ny fahasalamanao, ijery zakanao ve ny fifehezana sa tsy ny zakanao. Fa tsy hoe avy atrana anao bevoka dia agnambela fifehezana fa raha mbola mazaka mifehy, firy bevoka mazaka an'izany ary mahavita soma tsara an'izany, fa magnaraka tsara ny lamina manoloana ny fisakafoanana ary ihany koa amin'ny ero andraikitra. Toraka izany ireo olona izay mampinono maivana amin'ny olona maro ny fifehezana mandritra ny fampinonoana, fa raha ohatra makasika tahotra hoe mety sisy ronono dia magnaraka tsara amin'ny fotoana isakafoanana araka ny lalàna fa omaivana amin'ny izany ny zavatra rehetra. Ka fantarinareo ny lalàna manoloana ny ity fifehezana ity amin'ny isay anareo mba tsy anaonao fahatany ary tsy itafijabaka amin'ny izay tsy tokony atao. Ry namana ajay,
akatoka ny varavarany fifehezana atsika. Noho izany dia tsara ny afantarana rehefa mifehy ianao inona ny tokony ataonao ao agnatiny izany fifehezanao izany. Mazava loatra fa ny olona rehefa mifehy dia miatomboka amin'ny alina ny andro izay ifehezana dia efa misy sahady ireo karazana zavatra izay atao amin'ny iny alina iny. Atomboka atsika izany amin'ny salatu at-tarawih. Salatu at-tarawih anisan'ny sala sunna tanterana mandritra ny ero aligny amin'ny volana Ramadan. Fampianarana izay napetraka ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam, izany hoe anisan'ny sala sunna izay notanterany mpaminany sallallahu alaihi wasallam, izany salatu at-tarawih izany nandritra ny volana Ramadan. Ka indray alina dia nitsangana mpaminany sallallahu alaihi wasallam ary nagnaraka azy ireo niara-dia taminy, ary toraka zany tamin'ny alina faharoa, alina fahatelo na faefatra. Dia rehefa aveo mpaminany nipetraka ka niandry azy ireo niara-dia taminy, rehefa tonga ny maraina dia nilaza mpaminany tamin'izy ireo. Zao izy dia matahotra nambarany anareo tsao didiny Allah aminareo ity fanompoana salat tarawih ity, dia izany na tonga zao izy no nipetraka, izany hoe hitako ny fambiasanareo za, fa zao izy matahotra tsao didiny Allah aminareo izy ity tsy ho vitanareo. Ka ny janona nanomboka teo mitsitokatokana ny olona magnatanteraka izany sala izany. Rehefa tonga tamin'ny vanandro na Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, izay efa tsisy intsony ny fanambarana izay ho tonga, dia niverina nitambabe izy ireo. Ka ny salatu tarawih no izany dia sunna, ny salatu tarawih no izany dia sunna napetraka ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam ary notanterany nandritra ny ero aligny amin'ny volana Ramadan. Ka noho izany dia atony ny muskirin raha ohatra mahavita manatona ny muskirini ianao ary manaova ny salatu tarawih any amin'ny tranonao ianao, raha ohatra tsy afaka manatona ny ireny toerana ireny ianao. Manaova salatu at-tarawih anao miaraka amin'ny ireo vady amanjanakao any antrano ianao, raha ohatra tsy afaka manatona ary. Fantaro fa mpaminany sallallahu alaihi wasallam izy dia nivola, man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa izay olona mitsangana amin'ny fanompoana Allah azza wa jalla amin'ny aligny Ramadan, amin'ny iman, amin'ny afalia, amin'ny izany fagnatanterana izany rehetra izany, ary amin'ny fahatokisana amin'ny fampanantenana napetraka ny Allah, fafainy Allah ny fahotana azy rehetra izay efa lasa. Ary mpaminany sallallahu alaihi wasallam nivola, izay olona ho izy mitsangana miaraka amin'ny imaminazy ziska imaminazy miparitaka, Allah manoratra izy amin'ny nagnano fanompoana mandritra ny izany alina izany. Noho izany mitsangana miaro any io sala io ary magnatanteraka ireo fanompoana maro mandritra ny alinany Ramadan mba azahoanao ny asavana be amin'ny izany. Ataovy na 8 raka, ataovy na 10 raka, ataovy na 20 raka. Raha ohatra moa ianao mamaky lavalava dia isa mety ahenahenanao. Raha ohatra ianao mamaky fohifohy, mba ataovy maromaro ny isan'ny rakanao mba azahoanao tombony amin'ny ero sujud maro izay. Ary tazominy salat al-witr, izy raha teo tokony atao mandritra ny andro iainana rehetra, ary indrindra amin'ny volana Ramadan tazominy salat al-witr na raka anankiray dia fa witr, ary izy mani hoe impair manomboka amin'ny isa ray, isa telo ary ankoatra ny izany. Farano ny salanao amin'ny alina amin'ny izany salat al-witr, fa Allah dia witri ary izy mitia ny witr. Rehefa tonga ary amin'ny waqtu sahara, amin'ny waqtu sahara izany hoe amin'ny maraina alohan'ny fajr, amin'ny maraina alohan'ny fajr, tsy alina, amin'ny maraina alohan'ny fajr dia oka ianao itsangana ifoa, okanao itsangana ifoa ary sakafo amin'ireo karazana sakafo izay eo am-pelantagnanao amin'ny filazantsika manao hoe ihinana suhur na mihinana dako na dako, mihinana dako izany hoe dako, fotoagna ihinanana dako dia fotoagna maraina alohan'ny fajr, maraina alohan'ny salatu al-fajr. Io no fotoagna izay ihinanana izany dako izany. Mpaminany sallallahu alaihi wasallam izy nivola,
تسحروا فإن في السحور بركة مهنانا إينرو أمرين أمني داب أمني السحور nisakafu wanaro dia fen faswavan ari izan etska to naro zan dia fen faswavanga am fangarano surdalangan pamnanno faswavanga amni kibuno vuk tsara vo marena amni in atuando ni ramadan ize ande ifi ize no in faswavana no izan am ni fi fazana am maren arfin fi sakafana na am maren ari pamnan sallallahu alaihi wasallam de izen vola fatim tahata angatin hatsarang ni ulla rawata izim retarda le dapnaz tuem retarda le dap jusqu'à le fajr midra no retarda le dap kawani jusqu'à farampara ni ftonga idiran fajr saten fi fez ngatina tawfa bjalina fa Allah azza wa jalla fanvola yuridu Allah bikum al-yusra Allah mila fama ivanga na amnereu amni izan lalanga na peta kan izan no izan chue ande ijala tikangati le fifezana afa andi anga tantera kafanpon ba anga duvatika fangaitika anga duvatika vatatika amni iro fautan amni iro lut marsamyafa amni ratianga mba yakara ni vunaita tika ewa natia tumpunzo tutulzo Allah jalla wa ala nuizan mihina nandaku amarain nar diarano aza araka ize wompela tangano rawata fatimis dano ko favuk mi faz maka izan asfavana lebe amni izan marena izan arifa avio no dia midcha amni izani fifezena izan tadilfa ulla pifeva dia ulla anakrei tukun uvoluen iyar ero bekone Allah iyar ero didin Allah iyataka ero izetitieni Allah satema nyini Allah fanvula malona fi fihezan kutiba alaykum as-siyam nudidina amnarawizin fi fihezan la'allakum tattaqun amni ze anaro ananga fataworanga Allah ka anozan mi fe mba ipeta ka mfono fataworanga Allah ka fataworanga Allah ize de fanova ngara ize nuvlain Allah ato fiatanga iroze titieni Allah na'am ولله المثل الأعلى يسكون نجوم فلنا فتيه بابانو فتاة بابا زي فانغانو فانغرافلين باب فانغانو فانغراتين باب فياتان راتستين باب ولله المثل الأعلى فتاة تركزان كو فتاور الله فتاة الله فانغانو فانغرافلين الله أتو فياتان را إزتيتيني الله Ariuma tunga tskamfe ba ipet kanfo fataoranga Allah subhanahu wa ta'ala no izan iyanom tukunu volon angatantera ka iro izenu didini Allah jalla wa ala amno indinda kan salari pifevava as-sala ile fan punga tena maveti indinda amniti finunga islamu iti awren fangikenga ash-shahadatan ari as-sala nufan ponga tena tieni Allah indinda amni fan ponga reeta ize atautik ka mahagaga anom fei nefa mangambela as-sala no izana ralarana bab aruf ma fi sala manita ne no fe ro sala din ro sunna mi rakam naz ari ro karazana sala sunna maksanya atov ni sunna mar miaraka ni ro ize obligatoire ba azawono asavanga be artadiu fayano yanko tokuniyata kayro zetitieni Allah amni fitukuna ulla amni lenga amni fampedivana ulla fitatera na resa kayetseri munafiki ubaseki ama pia duluf chilena azamani putimbul azamanga sasaul fa ano de mi fe ulam fezana nge chueki buchiminina ga pasivita fa anom fe mi didin Allah ka atono anom fe amratstien Allah ka yatano izale fi fezana
izany hoe mamety tegna tantera amin'izany indrindra mpaminà sallallahu alaihi wasallam izy nivola fa raha ohatra nambarany misy olona mila ino anareo mifehy nambarany ka izy mila magnasa anareo manimbo anareo miady anareo aza mamaly fa nao vola inni saim za mifehy izy magnasasanao anao tsy mamaly ary toraka zany anao koa tsy mandeha magnasasa olona anao tsy maneho fihetsika ratsy amin'olona satria anao mifehy ary mpaminà sallallahu alaihi wasallam nampitandrina indrindra amin'ny izany izy nivola manao hoe man lam yadaa qawla az-zur wal amala bihi wal jahl falaysa lillahi haja fi an yadaa ta'amahu wa sharaba wa izy olona izy mifehy fa izy tsy magnambela volagna ratsy teny ratsy jiaby io volombolagny teniteneny ary izy tsy magnambela fihetsika ratsy jiaby io ataony mifamaly amin'olona eto sy ery nambarany mpaminany zay olona mifehy fa izy tsy mety magnambela raha jiaby zay Allah tsy mila ramadannazy Allah tsy mila fagnambelany sakafonazy tsy mila fagnambelany zava-pisotronazy noho izany ny fifehezana tsy fifehezam-bava foany fa fifehezana fa mihezany tegna tantera amin'ny izay tiany Allah ary amin'ny izay maharavoravo tompo Allahu jalla wa'ala noho izany tazom ero baikony Allah ary atao ero zavatra tsy tiany Allah mandritra ny anao mifehy ary tadio fa ireto zavatra manaraka ireto dia manimba ny fifehezanao ka iatao voalohany rehefa mifehy olona anankiray avelany sakafo avelany zava-pisotro ny fihinanana antsitrapo ny fisotroana antsitrapo manimba ny fifehezana ka iatao fa rehefa nadigna moa dia azonao atao ny manohy fifehezanao satria mpaminany ny vola fa innama at'amahu Allahu wa saqa wa izay nagnadigna nambarany mpaminany Allah nampisotro nampihinazy ary koa nampisotro azy ny fanadinona noho izany amin'ny fihinanana na fisotroana tsy manimba ny fifehezana fa ny fanaovana azy antsitrapo no manimba ny fifehezana ireo zavatra izay mitovy amin'ny sakafo amin'ny sérum ary amin'ny ireo karazana pikira alimentaire ihany koa dia manimba ny fifehezana ka raha ohatra fa sendra fa tsy maintsy atao noho ny aretina dia atao ary mamaha amin'ilay fifehezana manolo amin'ny andro manaraka fa raha ohatra kosa tsy ilana an'izany dia iatao satria manimba any fifehezana izy ireny toraka zany ny fandoavana antsitrapo no manimba fifehezana izany hoe mifehy olona anankiray fa mbola mikarikaroka tenda na magnano ireo karazana zavatra izay ampandoa azy amin'izay izy amma dia mivaha amin'izany ny fifehezana azy fa raha ohatra kosa tafandohatsy antsitrapo tsy manimba ny fifehezana ary toraka zany olona anankiray mety vokivoky tamin'ny marandray ka tafandoha helaka na tafatelo tsy manimba ny fifehezana izany manoloana ny fivoan'ny tsironaina ny olombelona ndraindray matory amin'ny atoandro ka ivoan'ny tsironaina mandritra ny torimaso tsy manimba fifehezana io fa raha ohatra kosa mety ngongoma mety tafijerijery ny voan'ny tsironaina dia igny manimba fifehezana zany hoe ny fivoan'ny tsironaina ivelan'ny torimaso no manimba ny fifehezana manoloana mahakasika ny raha izay mivoaka baka amin'ny vatana raha ohatra moa raha kelikely tapaka ny lamo tapaka ny meso tsokogno vato regny tsy manimba ramadany toraka zany boboka lio hela amin'ny orogno regny tsy manimba ramadany fa ny tsara aloha vantozy tsy atao amin'izao ny tsara aloha vantozy tsy atao fa atao amin'ny ariva satria izy sy raha teo sady mandreraka eo ihany koa misy amreo manampahaizana nagnamafy makasika ny fanimbany izy igny fifehezana raha ohatra tokony misy analizy atao anao dia igny tsy manimba ny fifehezana zany hoe mangala lio kely igny fa raha ohatra misy olona any marary tokony ampina lio kosa dia aleo igny avela amin'ny ariva anao manao satria igny andreraka be anao toraka zany raha ohatra olona anankiray tena very raha be izay mila ampidirana raha mazava ho azy efa tsy azo ataon'olona io mihitsy no mifehy noho izany fantary fa tapatapaka ny lamo izany voatsokotsokogno vato ny boboka holo amin'lio hely eto igny tsy manimba ny fifehezana ka tranquille amin'ny izany ianao ny zavatra izay manimba fifehezana izay fandraisantsika taloha mazava ho azy ny fahatongavany fatimbolana ary koa ny fivoan'ny raha ao ny fiterana igny mazava loatra fa manimba ny fifehezana araka efa voalaza tary aloha ary ny zava-doza tena manimba ny fifehezana dia ny firaisana aranofo mandritra ny atoandro ny volana ramadany zany hoe manomboka maraina mangiran-dratsy amin'ny fotoana mifehy ziska masoandro tsofotro amin'ny ariva io fotoana io dia iatao ny firaisana aranofo fa izy sady manimba fifehezanao ary no azahoanao ny sazy mamosotra andevo raha tsy afaka dia mifehy 60 jours zany hoe 90 andro successive mifanesesy
raha ohatra tsy vita dia mampihina mahantra enimpolo zany sazy rehetra zany miandry ny olona izay manao firaisana aranofo mandritra ny atoandro ny volana Ramadan ka mbola ho avy amin'ny hariva tsofotra andro dia afaka maka fafinaretana amin'ny fihinanana amin'ny fisotroana amin'ny firaisana aranofo amin'ny vady amin'ny izay mamy amin'ny fiainana tahaka ny andavanandro fa manomboka maraina mangiran-dratsy hatrany amin'ny filanteny masoandro io fotoana ifehezana dia iatagna izany fa manjary tia be ianao lasa voa be rehefa mifehy ianao mazava loatra dia tokony hitazona mandrakariva amin'ny lelanao fatsarovana Allah adhkar dhikrullah torak zany ny fanaovana imbetsaka al-istighfar ary torak zany ny fanaovana ad-dua duan pife eken Allah ka mangatamaro ny pife vava amin'ny tomponao Allahu jalla wa ala amin'ny zay tsara ho anao amin'ny fiainanao etantany ary ko amin'ny fiainanao any ankoatra ary indrindra amin'ny fotoananao mamaha fifehezanao Allah azza wa jalla mandray ny atakanao io ka tsy hoe rehefa tonga amin'ny hariva isarombaka ihina la mba omekely fotoana na alohan'ny sakafo na mandritra ny sakafo na après fotoana isakafany mba manaova dua mangatany Allah ny tsara ho anao ho an'ny fanakaviagnanao ho an'ny iro namanao amin'ny fiainanao etantany ary ko amin'ny fiainana any ankoatra fa dua ny pifehy vava dia ekeny Allah ripino ajay vakio maro ny Qur'an amin'ny volana Ramadan fa volana Ramadan dia volana ny Qur'an araka nambaran Allah shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an volana Ramadan no volana ny tumbuan fidutsuan Qur'an tamni pamnan sallallahu alaihi wasallam ka vakio bakam volon iskam faran Qur'an inrek indua intelo inefata impul inropul araka izevitano fa we chavita michelu dia tsy mendrika ho anao izany satria anao agnatin'ny volana ny Qur'an dia tokony mba hamaky mbetsaka izany Qur'an izany ripino ajay anao mifehy tsarovy ireo namanao izay mosary ampio ireo namanao izay sahira jerevo karakarao ireo mandidina anao omeo ireo fianakaviagnanao ampio ireo mpiarabelonanao amin'ny kely izay ampelatananao amba azahoanao ny asava paminany sallallahu alaihi wasallam izay nivola fa izay olona ianao tsara raha larana bava izay olona izy mampihina olona mifehy izy mahazo asavagna ny ilay nampihinana izany hoe raha ohatra ianao zao nampihina olo ray Allah azza wa jalla manmenao asavagna ny fifehezana n'olo anankiray izay nampihinanao miampy ilay nataonao tsy hoe nanazy nalainao nanazy azony complet fa Allah dia be fahasavana umeni Allah ianao amin'ny asavagna ny ameo apelatagna hasavagna ny fifehezana anankiray izay nony anao nampihina olona mpifehy vava anankiray ka anao ampinany mba mandraisa ary anareo izay manan-katao dia mampihinana ampio ireo rahalahinareo ireo anabavinareo ireo sahirana mba azahoanao asavana manaovany sadaka maro mafanomezana maro ary ny zakanao aboa fa izony Allah mifanagnananao na amin'ny volamena na amin'ny volafotsy na amin'ny renimbola amin'ny renimbola taratasy na amin'ny vokatra tanimbary amin'ny dokaninao amin'ny magazinao amin'ny ireo fitadiavanao magnatona ireo manam-pahaiza hadedio izy ireo hanontaniho izy ireo ianaro ny tokony fantara manoloana io vola ampelantananao amin'ny izay anao mba tsy ho tratrany sazy eo anatreny Allahu jalla wa ala izany hoe zakanao dia aboa fa izy iny tsy mety mila boka fa manjary magnoro amare rehefa abokanao kosa izy dia mitombo fanagnananao voavalavana fanagnananao hidirany asavagna ny fiaignananao ho sambatra ianao etantany hiditra amin'ny paradisa amaray ho anao izay tsy managna vola be moa na mofo raiky rahala afana mampina olo folo ay ka aza mivolagna anao tsy manana fa mba atsasaka mofo mako mety ataotsika hoe 350 na anao mandeha amin'ny boulangerie fa ry mety 700 mofo anankiray zany hoe 3000 francs na 600 700 zany hoe 600 ariary ka ary zany mamoramora tsy manino anao baka eo tapatapanao madinidinika anao mitsangana amin'ny lalana na amin'ny varavarana moskiriny zay olo avy eo mezanao tsasaka mofo amin'ny fotoagna adhany na kodiny mandeha igny jereva fa raha ohatra nitsasaka mofo tapatapana kelikely dia fa fotoagna fa mahagna igny kodiny fa mandeha alao bismillah anao kapila kelikely anao fa nampina olona folo rahalahy anao fa mahazo fahasoavagna folo noho izany ararotiny asoavagna rahalahy rehefa tonga kosa amin'ny ariva rahalarana bava dia misarombaka mama tsy hoe fitiavan-kanina la fa ny fifehezana tsy fampijalia mbatana rehefa tonga fotoagna amahagna amin'ny ariva
dia mama arpamna sallallahu alaihi wasallam naman fifizana tamnalala in rutab antend bola malem ratsina itanzani de nama antend nama fifiza tamnalala tambo antend fa maik ratsina itanzani vo nama fifiza tamnalala ran ka tsara mina zavatra mamy aloha fa tsy masira satria vatana kibo musar tsara raha mamy ampidirina aloha karaha mahita antrendy na le mbola leny na le fa maiky igny no tsara raha vo tsy mahita dia misotroa rano fa aza tapahana ramadanao amin'ny izany hoe azavahana ramadanao amin'ny alalany zavatra voarara na sigara io na ankoatrany sigara anaovana nompo Allah contraire tokony ararotinao eky fotoagna ty hangambelanao ratsiratsiratsy jiaby ratsy nentina zatra jiaby satria izay raha teo ny Ramadan hagnadiovana tena hagnadiovana fagnahy ialagna am'le mahazatra ratsy hidirana amin'ny izay tsy nahazatra amitsara sheitany fa voafatotra tsona mbalana andeha hivolagna koa hoe sheitany koa tsonao veky no ratsy ay fa Ramadan hasava tombony be fanomezana avy amin'ny tompo Allahu jalla wa ala ary eto ampamarana miantso anao ary ralahy miantso anao arana baba mba agnadiary hanontany momba izay tsy fantatrao aza menitra mikomunike amin'ireo mpampianatrao amin'ireo manam-pahaizana naam atony izy ireo raha ohatra vitanao aza manatona raha ohatra tsy vitanao dia eo ny fifandraisana maro napetraka ny Allah telefony ary koa fifandraisana amin'ny ireo Facebook sy namany antany ireo mpampianatra zay tsy fantatrao zay manalasalanao am'izay mba homora aminao ny zavatra rehetra na manoloana le fifehezana izany na manoloana ino ireo fanompoana rehetra izay tokony atao mba ahiratra ianao atsika gasy ny volagna aleo magnontanytany foana toy zay magnanognano foa manjary manimba raha ka hoy iza hoe miaraba anao sahady aho miaraba anao sahady zao amin'ny izao ankatoka ny Ramadany izao ary mangataka amin'ny Allah ile be fasava anmena tombonandro iaina fahasalamam-batana fahitsina mba hotratran'ny Ramadan ary avita ireo izay tokony atao ao agnatiny izany volana Ramadan izany o tompo Allah dera ary fankasitrana no atolotra ianao maro ireo asavana izay nomenao izahay ary tsy voatanisanay izany rehetra ka mankasitraka anao amin'ny ireo asavana sy ny tsara rehetra izay nomenao izahay tompony Allah mangataka aminao izahay mba andefa tsodrano ary fandriam-palemana ho an'ny mpaminanay o tompo maro ireo aratsiana be fahotana izay vitanay ary ankatoka ny varavaran'ny Ramadany izay ankehitriny mifona aminao izay amin'ny atsovanay mibebaka amin'ny fahotana izay vitanay mangataka aminao izahay tompony Allah mba amela izahay rehetra amin'ny tsy mety nataonay fa izay dia tsy manana tompo ankoatranao amela ireo eloka izay vitanay mamela izahay ary mamela ireo rahalahinay ary koa anabavinay amin'ny ireo izay velona ary koa amin'ny ireo izay efa maty fa ianao no be indra fo ary mpamela eloka mangataka aminao izahay tompo Allah mba anome izahay tombonandro iainana mba ho tratran'ny volana Ramadany ary anome fahasalamana ao anatiny ary koa fahitsiny avita agnatanteraka ireo rehetra izay nodidinao ao agnatiny izany amin'ny fifehezana amin'ny sala ary amin'ny famoana amin'ny fananana ary koa amin'ny rehetra izay tokony ataoviny vatany rehetra ya Allah agnatiny fanompoana mandritra ny izany volana Ramadan ahoy izay amin'ny ratsy rehetra ary koa amin'ny ireo karazana fahotana fa ianao ny tsara fiarovana indrindra mangataka aminao izahay Allah anome fahasalamana feno ary aingana ho an'ny ero mararinay ary koa ho an'ny ero mararin'ny mpino mangataka aminao izahay Allah amindra fo amin'ny ero matinay ary koa matiny ero mpino anao fasagnan'izy ireo au jardin paradis fa tsy ho lavaka ny afo be ary mamindra fo aminay rehefa zay mitodoa makany miverina any aminao o tompo Allah ianao ilay tompony fahefana feno ianao ilay tompony fahefana feno tsy misy ny mietsika eto ambony ity tany ity afa-tsy nohony ianao nasehonao an'izao tontolo zao ya Allah ny fahefanao amin'ny virus corona izay
efa agnatin izany aretina izany olona maro eto-tany, misy ny efa nodimandry. Mangataka aminao izahay ya Allah mba agnafaka izany ho anay rehetra, ary anome fahasalamagna ho an'ny ireo izay marary, ary ho an'ny ireo izay nametraka finoana taminao ka efa niverina any aminao mamela azy ireo anao ya Allah. Mangataka aminao izahay ya Allah mba agnampy ity tanàgnanay, agnavotra ity firenenanay amin'ny ireo ratsy rehetra, amin'ny izay mandoza rehetra. Ampio izahay ya Allah, ampio izahay ya Allah, ari avela irery ya Allah. Mangataka aminao izahay ya Allah, mangataka aminao izahay ya Allah, amalavala ny tanàgnanay, ametraka ireo izay matahotra anao eo amin'ny fitantangana ny fiainanay. Mangataka aminao ny tsara fiainanay tantany. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Eto pamarangan tanterak ni tsara indindra itsenangan volana Ramadan den fibeban kamanova istighfar maro, mangatafi funanga maro, mangatafi bebanga maro, rira larana bab amni aluani iti dirana tanteraka amni volana Ramadan fa izan no tena tsara indindra itsenangan ni volana Ramadan. Makasitrakanao ary mangataka aminao tsy ho saraka mandrakariva amin'ny fandaratsika. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.